Satria ao anatin'ny fotoam-pialatsasatra isika amin'izao fotoana izao dia betsaka ireo zavatra azo atao na ho an'ireo kilonga madinika izany na ho an'ireo efa lehibe. Ny tanora moa amin'izany dia misy ny fiofanana manokana afaka ataony tokony tahaka izay natanterahany izay teo izay tolotra manokana amin'ity fotoam-pialatsasatra ity. Fa lafim-baovao hafa kosa indray dia isan'ny tovolahy misongadina amin'irony taranja maherisetra irony na ny sport extrême isamiandry. Izany indrindra no nahatonga ny vondrona star naka azy ho masovo an'ilay marika zava-pisotro mampatanjaka na ny XXL. Lova Ramanatsoa sy Christian Rakotondramanga no mitatitra isika ny andinindininy izay. Nalain'ilay marika zava-pisotro mampatanjaka XXL izay vokarina sy varotan'ny vondrona star ho masoivoany samy andry ilay mpiangaly tony taranjam-panatanjahantena maherisetra na sport extrême tony eo amin'ny sehatry ny Trial. Tsy nosafidy fidiana foana samy andry fa mifanojo amin'ny sary foiziny XXL ny seha-panatanjahantena misy azy ka izay nahatonga ny XXL anohana azy. Tao anatin'ny 7 taona izay no niangalin'ny samy andry ity taranja Trial ity ary efa indimy no tompon-daka tamina fananana natao teto Madagasikara eo amin'ny tananja misy azy samy andry. Nelle età molto triali, tante Europa negli anni, mi ha cacciato un franchissement na rocher sur le champ, et après, dans sa roue, mais il t'en fait l'eau, dans sa roue, t'en fait l'eau. Et ils ont cette précision des Mbola vitsy ny malagasy miangaly ny taranja Trial satria manodidina andro 100 eo izy ireo amin'izao fotoana izao manerana nosy. Nieritreritra ny anangana federasiona Trial samy andry. Tamin'ny alalan'ny tambajotra tserasera ny tena nahafahatarany be sy ny maro azy. Dia iny fanadihadiny indray tompoko lahy sy tompoko vavy no nentina nanakatonana ny fampahalalam-baovao tamin'ity alina ity. Ankasitrahany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany ary mbola manasana ao hatrany hanaraka ny fandaharana vokariny fahitalavitra amin'ny TV amin'ity alina ity ary ny fotoana ny fampahalalam-baovao dia manome fotoananao ho amin'ny rapitso indray veloma tompoko.